Ho an'ny eny anivon'ny FJKM Tsapandran'ny Fidirana kosa dia nofaranao ana omaly ny fankalazana ny faharoapolo taona niasan'ny mpitandrina eo anivon'ity fiangonana ity. Fitaovam-pivavahana lehibe moa no nentina namarana izany. Feno roapolo taona tamin'ity taona ity noho nivoan'ny pastora Rakotomana Laurel Mivady ny toeram-panomanana mpitandrina andian'ny Mordecai tao amin'ny faculté de théologie Ambatondrakanga no nisy azy. Fiangonana maro no efa nanaovany izy mivady ny asa fanompoana mampitandrina nandritra izay roapolo taona izay ary faritra maro teto Madagasikara ihany koa nefa nalehan'izy ireo. Ny fitandremana FJKM Tsapandran'ny Fidirana ary nanaovany asa fanompoana amin'izao fotoana izao. Tsy navelan'ny fiangonana nandalo fotsiny izany fotoana lehibe izany fa dia nomariana tamin'ny fanampam-pivavahana miavaka tao ambanin'ny fitarian'ny Synode Partenariat Avaradrano. Fanehoan'ny fiangonana ny fankasitrahany ity mpitandrina ity dia nanolotra tany ho an'ny pastera Menakavy moa ny komity ny fankalazana. Misy tokoa moa izany no isorako an'Andriamanitra amin'izao nahatrarana faharoapolo taona ny anatanterahana ny asany teto anivon'ny FJKM izao. Dia tsapako ary joroko ny vavolombelona indray le teny nambarany Job faharoapolo manao hoe fantatro fa hainao avokoa zavatra rehetra ary tsy azo felana fisainanao. Izany rahateo moa no loha hevitra natsangana amin'izao fankalazana faharoapolo taona izao dia nanikoana motriana teso maro fa Andriamanitra dia tsy mahafiny mpanompo na ringa mpanompo mandrakariva. Antsika mpitandrina rahalahy izay miaraka miombona amin'izao asa fanompoana izao dia mampahery anareo fa tsy mora ny asantsika ary mafy tokoa ny zavatra tsy maintsy hatrehana kanefa ataovy toky eo am-pelantanantsika ny hoe Andriamanitra dia tsy mandao ary Andriamanitra tsy manary fa mihery mandrakariva avitantsika ny asa ary dia metsika voninahitra mandrakariva izy amin'izany. Antsika kristianina rehetra kosa indray dia mba mametraka izao hafatra izao ny hoe natao hiaraka hiasa isika amin'ny fitoriana ny filazantsara fa tsy asa mpitandrina rery akory ny fitoriana filazantsara fa ny fiarahantsika miaraka sy ny fiaraka miombona no mahatateraka fitoriana filazantsara. Tamin'ny andro ity ihany koa dia nisy ny boky navoaka izay mirakitra ny tantaram-piainan'ny mpitandrina sy ny asa vitany teo amin'ny sahan'ny FJKM. Mbola marobe ireo tetikasa-kasain'ny rototo tanterahana amin'ny ho avy ny fiangonana FJKM Tsapandran'ny Fidirana teo dia mankalaza ny 30 taona niorenany amin'ity taona ity. Fananatsika tsetsyany koa tompoko lahy sy tompoko vavy ny fotoana niarantsika tamin'izao alina izao mankasitraka anao hatrany nanjoy ny vaovao hatramin'ny farany mbola manome fotoananao ny tenako rahampitso amin'ny valora hatrany mandra-piona tompoko.